Kokoko ave nareo, koko daholo ny zanagasikara rehetrarehetra, mbola ao ve? Za koa ato ihany a. Tianareo ihany ve make-up-ko? Efa le nataoko teo ihany ty fa somary mbambamboarina kely tsara dia tonga soa ato amin'ny live-tsika mianakavy dia tonga dia ato amin'ny fantaniantsika fa tsy mitikotikony lavitra be satria ny fotoana vonjivonjena. Saika an-tany hoe tena itiavan'ny lehilahy minono vehivavy. Mahafinaritra, mahafinaritra, mahafinaritra ve ilay izy? Inona no mahatonga lehilahy zany minono fory? Dia tsara ho fantatry indrisy sipa, tsara fantatry ny vehivavy rehetrarehetra fa ny tahantsirom-panantenana ao anatin'ny lehilahy dia avy roeny matevina be ohatran'izany. Na tsy indria ihany ara fa vao mahita vehivavy eny an-dalana eny izy dia tonga dia ao anatin'ny sainy voaloatra noho indrio sao mipelipelika be, tonga dia ao anatin'ny sainy rofina ary zako nihinana be midombodomboka be malodaloda be iny. Izay ny ao anatin'ny sainy ao, vao mahita vodin-drindra izy mipelipelika be eny an-dalana eny, na tsy vodin-drindra fa vodin'olona mipelipelika dia ao anatin'ny sainy voaloatra mampite hilalao be izy izany fa tena rofina ary zako mba hanana vady ohatran'ity. Izay ny ao anatin'ny sainy ao. Saim-body ny lehilahy. Izay dia fitaovy tsara fantatry indry izany. Ary izay mampatonga ny lehilahy hoe tsy mifidy vehivavy iarahana izy fa izay tonga eo rehetra na kely na lehibe na antitra na taloha rehefa manaiky indry ndao izany. Ny vehivavy fotsiny no mila mba hoe tonga saina hoe mety amina ve ity lehilahy ity, lehilahy maditra ve ity, lehilahy tsy manadavady ve ity, dia anjaran'ny vehivavy mandinika izay. Fa efa toetra ratsy ny lehilahy rehefa hoe mahita vehivavy dia efa izay foana no anatin'ny sainy, tsisy resaka afa-tsy lena. Na hoe raha ohatra sao nareo vao mihaona voalohany, inona kany jeren'ny lehilahy rehefa vao mihaona voalohany? Molotra aloha. Tsy molotra izy izany, molotra indry petsopetsony io. Raha sy mahaly bebe molotra izy tonga dia anatin'ny sainy voalohany, rofina ary izy fomba hihinana bitibitika sipa. Raha ohatra indray izao ka hoe somary bebe nono, malodalonda be tokony mba ho akaiky eto sao ataoko ondana tsara mihitsy. Ka raha ohatra indray ka bebe vody tena malondalonda tsara izy. Aleoko aloha kisakisaka eto akaikiny eto ihany zako na dia ohatra vao voalohany ary. Nefa mody lesa mikisakisaka eto tena mety amiko izy izany. Dia izay foana ny teneniko andry tovovavy malagasy rehefa manao sipa indry, raha lehilahy latsaky ny 5 amby 20 taona miaraka amindry dia aza misisika indry. Oka aloha, oka mihitsy aloha, fianarana tao masaka andoha, fianarana vadiana fa tsy lery mihitsy. Rehefa tafita indry manana asa tsara indry tsy maintsy misy foana ny anjara lahatra safidy ho andry. Raha ohatra moa indry ka hoe amin'izany lehibe izany nefa misy olona mikaoty indry samy efa miasa nareo roa, izany ange tsisy maharatsy an'izany ange efa ao anatin'ny fotoana izany. Fa raha mbola mpianatra aty ambany ity dia oka aloha. Satria eo anatin'ilay miala sakana eo mihitsy tena sarotra be ny mitaiza ny tovovavy sy ny tovolahy malagasy satria eo lasa be famaliana ny ankizy, ny lehilahy koa tsy rehefa lasa be feo sy be famaliana ihany koa tsy miraharaha sy misasaina izao rehetrarehetra izao dia sarotra. Ny mitaiza tovovavy sarotra miohatra mitaiza tovolahy. Dia mampalahelo nefa ny antsika ke fiainantsika rehetrarehetra iny tena hoe mijaly isika, mampalahelo. Ka mila tonga saina izany ny tovovavy malagasy ary indrindra koa ny anareo ray aman-dreny mba mahaiza manoro mahitsy ny zanakareo satria ianareo dia manoro vilany. Io fanoroana vilana ataonareo io nefa mamotika ny hoavin-janakareo. Efa nandalo fahatanorana ianareo dia mila mba tokony mba hoe mahalala an'ilay zavatra tokony atao ianareo fa tsy hoe efa nandalovanareo ilay izy dia ny eo ihany ny eo. Mijaly ange ilay ankizy avy eo satria ny eo ihany no tsy mety mivoatra koa gasikara satria tsisy fahalalana dia ny eo ihany ny eo. Salama mangataka torohevitra raha mba mety dia tsy variana any amin'ny vidéo. Lehilahy no manoratra inona kay fikafika tao fa ny anahy rehefa manao ARS dia vetivety dia tonga mangataka torohevitra mba secret mba mety tsy variana amin'ny vidéo. Efa maromaro izany vidéo nataoko tany dia hoe atao ahoana izany tokony atao inona tokony atao mba mety
fikafika tokony atao maresa vetivety kely de tonga. De io olan'ny lehilahy io lisany maikamaika ohatran'ireny andeha minenjika mpamosavy ireny lisany nefa atory rehefa vita le izy de maika ho aiza. Tsisy tokony mahamaika ny lisany fa ianareo roa de mila mivonona tsara. Eo le nazavako teo aloha teo. Aka ohatra anankiray ary zay tonga de ohatra ty ohatran'ny hoe manao baolina zany. Raha hanao baolina ianao misy ny goal de misy le eto amin'ny mpiandry tsatokazo vody hazo de misy ny eto amin'ny centre de misy ny arỳ amin'ny mpitirany but de misy ny adversaire. De rehefa andeha ny baolina de lahy mandaka baolina voaloha de mipasipasy eo zay le izy vao tonga maty arỳ ny baolina. Ohatr'izay ihany koa ny milely. Rehefa ilely mila mifanoroka, mifanafosafo, mandro ihany koa aloha voalohany indrindra fa tsy hoe malotoloto be mifehy tsokoko. Mifanafosafo, mifindra toerana, miakatra, midina, misopirana, ny vatana ihany koa mba atao malamalama tsara. Zay vao miditra le pipita. Tsy maikamaika be fa atao miadakadana le izy. Tiandreo hoe zany pisy, ay izy zany indray le izy tika de ahoana indray le izy mba atao ohatran'izao indray le izy tsara. Ay zany le izy tsy an'izany fa aloha indray atao ohatran'izao. Alors anga zany indray ny ambony ay ny dikony kely zany indray ve tiandreo ny dahoary mety. Izany ny resahana mbo fandrinao rehefa milely fa tsy hoe mona be ohatrany naty fandriana bof 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 maty ny baolina. De izo ina nataonareo rehefa nataon'ny malagasy rehefa milely zany mandaka baolina le ry eto amin'ny goal tsy tonga ry amin'ny but akory fa tonga eto amin'ny mandaka kely de eto alohan'ny devant-le ry eto fotsiny le izy maty ny baolina. De aiza zany kivy daholo ny mpanazatra la zay ve namany lahy koa ve fa ahoana akory anga zany le ry amin'ny tir au but fa ahoana ny ry amin'ny goal ndray tsy androany lesy ohatr'izay fanaovany lisany an'le kitotoa atao amin'lely ka mba mila mamitapitaka ohatr'izay rehefa mijery baolina tsika rehefa mijery olona mamitapitaka tsy makafy be zay mihitsy mamitapitaka alefa de rehefa maty le izy faly daholo ny olona. Ohatr'izay koa rehefa milely mila mamitapitaka kely fanoroka kely de mamitaka aloha fanoroka kely de miakatra ery fanoroka kely de mamitapitaka ohatr'izay. Zay no tokony atao de mba elaela le izy vao tonga amin'izay fotoan'izay ianareo roa miaraka manao an'izany fa tsy hoe madama matory ambony fandriana de alefaso ary de lahy koa zany mampiditra le de vita ve zay zany le famelamosina dikan'izay de samy tsisy tia ianareo roa ka io nke le olana avy any amin'ny voalohany io ilay tokantranontsika malagasy miorina ao anaty afo be tsy tao anatin'le hoe vonina hiditra ao tokantrano no nanambady tao anatin'ny accident voka tampy madama kely de tsy maintsy mivady de eo no mikorotana ny tokantrano de lasa lely ary lasa atao fahatany ka mba milaza foana zany tsara kokoa mba hoe olona efa anaty fahamatorana vao manao sipa mba efa lehibe de mba miadana ianareo roa avy eo fa raha le zavatra any amin'ny tena zavatra tokony ilaina tokoa lasako totoa de tsy mandeha amin'izay loana ange le izy avy eo na ny tokantranonareo koa tsy maintsy korotana. Fanontaniana manaraka salut ho anareo rehefa mandefa salut rehefa mandefa coucou de coucou be daholo coucou misy idirany position ve rehefa anamboatra zazalahy ohatra na zazavavy tsy tsiaritra merci d'avance mahafinaritra ny ataonareo de ho an'ny hoe te hanamboatra lahy na te hanamboatra zazavavy voalohany aloha isika de tsy tompon'ny fanapahan-kevitra fa efa voalahatra daholo ny zavatra miainana ataontsika eto ambonin'ny tany fa ny lahatra dia ny lahatra ao ambony. Ho anareo izay te hitady zazavavy, ho anareo izay te hitady zazalahy, ho anareo izay te hitady kambana. Voalohany aloha le hoe mitady kambana aloha zany asiko resaka. Io de karazo. Ohatra misy fianakaviana misy manakambana, dada sy mama ohatra kambana,
mifampiray-po ohatra kambana dia mety ianao koa anisan'ilay mety teraka kambana, tsy mety ianao fa mety ho zokinao na ny zandrinao nampiray-po aminao, izay ilay kambana izay. Raha ohatra indray izao ka amin'ny hoe mety ho lasa mety ho vavy matetika, izay aloha ny vao remariko hoe rehefa 3 lany zanaky ny vavy matoa, lasa 3 lany zanak'ilay vavy evo, dia lasa 3 lahy hafa indray ny zanak'ilay aty amin'ny faravavy. Ka ilay izy ohatra mifandimindimby ohatran'izay ilay izy fa tsy arakaraka ny olombelona no manao anazy, fa raha tena tianareo tokoa izany ilay izy hoe izay mba te-teraka zanakalahy na zanakavavy, manantona mpitsabo ianareo roa. Te jereny dokotera, manao traitement dia izay no possible hoe ho lasa ho vavy na ho lasa ho lahy zanakareo roa. Raha ohatra moa ianareo roa ka sendra hoe sarotraritra ohatra hoe tsy afaka miteraka madamo na hoe ny ranonaina lehilahy ohatra sarotraritra tsy mety avoan'izay dia afaka mividy ranonaina ianareo dia atao any amin'ny madama dia iny dokotera ihany no fanafodiny amin'izay fotoan'izay fa tsy ianareo roa. Afaka mijery makany amin'ny dokotera ihany koa nareo hoe ohatran'ny ahoana ny fotoana tokony atao, aiza ny eto ny fotoana tokony hazonana zaza, fa kosa zareo zahako milaza foana fa hoe tsy isika no tompon'ny fandaharana. Ohatran'ilay mpivady malagasy, le ry izao tsy nieritreritra ny hoe andeha hanambady aingana izy be voky madama kely tsy maintsy manambady na tiana na tsy tiana, izay ny lahatra satria lahy mijinja ny vokatry ny fafin'ny lahy, indri mijinja ny vokatry ny fafin-dry, izay ilay izy. Dia tsy tian'Andriamanitra hiala ilana ianareo amin'ilay zazakely satria ilay zazakely ange tsy manan-tsiny, tsy fidinao anazy ange tonga tetỳ ambony tany, sitrapon'ny olon-dehibe no nampahatonga anazy hoe tonga tetỳ ambony tany. Dia mba mila mandinika tsara isika izay vao manao zavatra, mandinika ny lafy tsara sy ny lafy ratsiny, izay vao manapa-kevitra. Kokoa mba te-fasy vidéo milely be izao azafady. Ny vidéo milely dia iny aloha dia tsisy afa raha hoe fifanoroana hoe atao ahoana ny milely dia alefa ianarifa ho ampitsika vidéo mianatra hoe atao ahoana ny milely. Efa nisy vidéo mahakasika momba lely tao alohaloha tao fa alefa ho averina ihany izy ohatran'ny ahoana ilay milely dia amin'izay mba mianatra tsara lisany. Bonjour, mba te hanontany zaho hoe réaction ny vehivavy raha sendra kely na fohy ny filahin'ny lahy, misy solution ve azo atao zany ary sendra lava na ngeza dia ahoana? Lava, fohy, matavy, mahia, kely, lehibe, io dia tsy hisy idiran'izay ilay izy fa ny fahaizana mankafy no zava-dehibe. Raha ohatra izao ka hoe kely ny bibidillahy, neniny somary lalina koa ohatra ilay izy, tsy midona ary amin'ny farany, tsy izay ilay izy fa inona ataony lisany voaloha? Fanoaka aloha dia mifampitetsimolotra mba hoe mankafy ianareo roa fanaikitra kely, fampikaoty kely, fanafosafo kely, somary mialahala kely, dia misopirana kely indray dia manao ohatr'izao, izay ilay atao ao dia somary fanenjehana atao ndraiky dia le feo mba mila atao foana le feo ka mankafy kilalao nge natao ao dia mba ampiana feo ilay izy, ndao ndraiky mba hifindry ery eto indray lesy ny mety aminako mba tiako be izany ka ataovan'izay ihany ka indriko ky, izay ilay atao ao fa ilay misalobona lamba be sy eo amin'ny maizina inona no atao ao, asany devoly no atao anaty maizina ao dia tsy mahazo menamenatra. Ho an'ny mpivady ny lazaiko eto fa tsy ilay mbola misipa, raha mbola misipa dia oka aloha tsy mahazo mipingapinga, raha tsy te hijaly rehefa manambady dia ndana ihany no mipingapinga aloha loatra. Fa ho an'ny mpivady ny lazaiko eto mba ankafy tsara i madama aloha satria ny lehilahy malagasy tsy mahay milalao vehivavy. Tsy haiko hoe mianatra ve lisany, nefa lisany nge be dongo be, izay mila vehivavy be nono, izay mila vehivavy be vody, izay mila vehivavy virjiny, ko rehefa mahazo an'ireo lisany dia inona fotsiny, inona ihany, tsy mety indray rangahy, ndeha hitady sipa hafa andraisa fa tsy nety ilay teo efa lany, efa dabaloaka. Iny aloha tsy maninona
Fa rehefa tonga eny fa 40 taona any lisany dia maniry kintana an'izay avy eo hoe tena nanenina indray nanenina ary nariako ilay sipako taloha ilay ohatran'ny tsara fanahy be iny. Noho izany dia sainy ihany ilay izy. Ka tsy arakarakin'ilay hoe lava loatra na fohy loatra na lalina loatra na marivo loatra, tsy izay ilay izy fa ny fahaizana mankafy. Izay ny zava-dehibe. Dia mila mankafy izany ianareo roa dia mety foana io na ho ela na ho aingana dia mety foana io. Ary ilay fitiavana ny zava-dehibe ry zareo. Nareo roa nge raha samy tsisy tia dia tsy mandeha io e. Lasa mifamelamosina se aingana rangahy sy nendy koa izany fotsiny. Ratsy be izany. Na hifanoroka dia fanoroka kely dia fangarongaro kely. Tena koa ny dikan'izany. Na ny fanosokosona eo lasa madikidika koa ambon'izay. Fa mbola averiko foana ity fampirafesana ity vahoaka izay. Tsy hitondra ho aiza fampirafesana io fa hitondra any anatin'ny afo be. Dia rehefa ray mivady eo amin'ny lisany vita madama foana ange izany. Matoa izy moa izay tsy mahavita ao anatin'ilay izy miteraka sy be voky iny io tsy mety afaka manao an'izany izy. Be voky izy afaka manao fa tsy ilay mipelipelika mijijaka be. Fa ilay hoe rehefa ao anatin'ilay rehefa tsy miteraka intsony izy, rehefa tsy mitaiza intsony izy rehefa lehibe ny zanakareo vita madama foana io. Fa mba hajaona ny vehivavy. Olombelona mitovy lahy ihany ny vehivavy, manana nofo sy rà. Manina izy ny ampijaliana elahy. Madama ihany ange no afaka tsy afaka miala noho ny ditrany elahy. Mamilava elahy zao avy any amin'ny tany alehany elahy any. Madama miaritra amin'ny tokany elahy. Raha mandoha tampoka elahy ao an-trano, madama indray tsy maintsy mamafa an'ilay izy. Fa aiza ilay sipa kely fanomezana elahy ireny mana izy natsoina dia hamafa ilay loha. Izay, tsy afa-miala madama. Raha sendra ohatra elahy voadona tômôbila tampoka na accident moto, iza ny andeha any amin'ny hôpitaly, madama tsy maintsy andeha totototo be ainga tena maty afato. Tena afonjeo izy dokotera, afonjeo izy. Tena tiako izy. Tsy maintsy hipenipenina ny madama avy eo. Fa aiza ilay sipa fanomezana elahy biby isan'andro, mina raha izy ny antsoina ao, izy ny asaina mahandro sakafo. Dia izay ilay izy. Tsy afa-miala madama n'inona mahazo amin'ny elahy. Noho izany omeo asiny izy fitiavana ny angatahany. Mila misaotra anazy elahy rehefa mahandro sakafo izy. Raha kamo elahy ohatra hoe eo izy zao manasa lamba eo mandeha makeny akaikiny eo fotsiny, makeo akaikiny eo elahy dia manao mazotoa chérie izay nge dia efa faly madama izay fotoana izay. Mahandro hanina kosa ohatra madama manitra be ke izany sakafo dia izany piso. Izay dia efa tian'ny vehivavy izay. Izay nge ny angatahany vehivavy amin'ny lehilahy. Raha ohatra ke sendra may tampoka ohatra ilay sakafo dia elahy nefa nona be avy any amin'izay ilainy le ona koa rangahy izany sakafonareo zandry nefa zao ve rangamba sakafonareo mipampinona be. Izay rangahy tsy tiany io. Dia lasa elahy mandeha mividy sakafo tsara tarehy ery ivelany ery, mety hoe mihinana vary amintsangana sy ny rehetra. Malahelo madama izay fotoana izay. Fa mba sainy lahy ve hoe madama amin'io sady mibaby no manasa lamba no mijery laoka. Elahy nefa aiza amin'io miandry hanina fotsiny ao an-trano. Izany ange tsy fiainana e. Tsy handeha mihitsy ny tokantrano raha izany. Dia jereo fa malahelo madama. Fa ny tokony ataon'ny lahy raha ohatra ke may tampoka ohatra izany ilay sakafo dia ny ataon'ny lahy dia piso. Tsy maninona piso fa mba may kely fotsiny androandro indringa reraka e. Fantatra ny fa reraka dia mba tokony mba hoe makaina kely koa fa tsy dia hoe nakory na izany fa tiako foana ndry. Fa zaho koa tsy afaka mihinana an'io fa andry ihany fa papaniako mba mila mihinana sakafo tsaratsara. Izay ny ataon'ny lahy madama dia faly madama amin'izay. Mahazo oroka kely any daholo sy lely rariva. Izy indray nitarika lahy lely avy eo. Izay ilay kilalaom-pitiavana, kolokolo-pitiavana, izay ilay angatahan'ny vehivavy amin'ny lehilahy izay mba mila manao gentle. Izany natao hoe gentle. Tsy ilay gentle any anaty lely foana akory ny ilana lisana fa amin'ny fiainana andavanandro izay no ilaina ny lisana. Ny vehivavy dia mila mankatoa lehilahy, ny lehilahy dia mila mankatoa vehivavy ihany koa satria nareo roa no fitaovana hampandroso ny tokantranonareo roa. Dia izay ilay izy.
ka lesy tsy misy hoe ngeza loatra na be loatra zany lay bibity na fory na hoe lalina na mariva fa ny fahaizana mankafy zay ny zava-dehibe. Inona kaino atao mba ho lasa lo be, mba tsy ho lasa lo be sperna fa sady ho kivy le sipako. Kelako sa tsy lalao baolako, mahakivy mihitsy le iziko. De ho averiko azavaina foana fa tsy reraka foana amin'izay le mba mahay nareo. Elahy voalohany indrindra de mitsinjo ny vatany elahy. Raha ohatra laka misotro toaka be tao aloha, ahena kely le izy. Mifoka sigara be lahy taloha, ahena kely le izy. Raha ohatra laka hoe manenjika zao karazana tsy matory, ity torimaso ty koa ny olona zany mila matory anatin'ny 7 ora rehefa lehibe zany, tsika efa lehibe de adiny 7 ny matory. Fa latsak'izay elahy de mila mijery torimaso. Raha manana olana amin'ny prostate elahy de sarotsarotra ihany koa zay. Raha manana olana hernie ohatra de sarotsarotra ihany koa zay. De mba mila mankany amin'ny dokotera de mba mitsabo an'izay vatan'izay elahy de mba maivamaivana koa elahy avy eo rehefa milemy. Ary ny tena loza ihany koa raha miaraka amin'izao karazam-behivavy rehetrarehetra zao elahy de io anefa reraka nandeha nakery sy nakery vatany elahy de tsy afaka mankafy, tsy afaka manome fafina amin'ny madama de eo le olana eo. De mba hoe raha i madama irery miaraka amin'ny elahy de afaka mankafy tsara ianareo roa de mila mivonona tsara aloha ny saina ny vatana de zay mampamety an'le izy. Fa raha mbola tsy vonona ianareo roa tsy azo atao ihany koa raha ohatra hoe kamo madama na hoe tsy mazoto tsy de terena elahy satria lasa ratsy le izy avy eo. Mahatonga madama zay kamo de misy zavatra mahatezitra anazy ataony elahy eo e. Ohatra hoe izy fotsiny kamokamo fotsiny amin'ny tsisy dikany eo, matoa izay tsy mety mety hitany elahy na pirafy elahy vao teo de tezitra izy tsy mety ileny. Na koa ohatra hitany teo ny telefona elahy nisy vehivavy niantso teo de iny izy iny de efa tezitra de tsy mety ileny. Na koa ohatra hoe elahy nanao teny marary anazy ohatra hoe nopainy lahy izy de kamo be izy na elahy raha andeha invité anazy de efa tsy mety izy zay raha tsy mahavita an'izany mangarika fotsiny. Zany ange de efa olana daholo e. Ianareo roa no lakile an'ny fivoarana de inona no tokony atao? Miara-miroana. Tsy mety le izy de tsy tonga de manam-pempo fa no fanazavana ny mpilaminana hoe zao aky ny zavatra tsy tiako tam'le izy zao aky ry piso ny tokony natao zao aky ry neny ny tokony natao de vahana am-pilaminana le izy. Zay ny vahaolana. De miadana ange nareo roa e. Afaka misakambina famihina foana. Rehefa ohatra tonga avy any amin'ny am-piasana any le ry de efa mihina kely. Elahy koa ohatra de mamihina anazy fanoroka kely. Afaka miadi-tsaina amin'izay zavatra izay. Manala-tsaina ange zany ry zareo. Nefa ny antsika malagasy de tsy hay fa ohatran'ny ao an-trano raha mifangarongarika fotsiny sy ohatran'iny de lasa hoe izy teo filao akory angano de hoany. De mampalahelo. Elahy zany raha ohatra ka hoe tiany elahy ny jerin'aina lahy ny ranon'aina lahy mba ho elaela vao tonga mijery vatana elahy. Vatana elahy ny jerena voaloha ahena ireo sakafo manimba vatana. De raha ohatra zany ka tonga ilay ranon'aina de alaina ohatra hoe ity le bibity de esorina anaty lavaboly le izy de avy eo somary aolana kely ohatran'izao de ny tanan'elahy manakana ilay mipetraka eto ambony lohan'le lataka eto de mihazona le izy ohatr'izao. De somary miandriandry kely manadinodino eo elahy avy eo de rehefa avy eo moa izy tsy maintsy hoe tsy lasa ihany le izy de afaka averina indray, averina amin'ny lavaboly indray rehefa avy eo. Zay ny atao. Fa elisany raha ohatra ka hoe variana manandrabirabo vehivavy eto sy eroa de tsy mety foana io. Bonjour tompoko mananjanaka ve mety ranomasina tsy atahorana ny zaza ve zany? Zaho manko tia manao an'izany nefa zaho hiteraka amin'izay efa manaizana izany efa mbola masta ihany mba mila torohevitra. Raha mananjanaka ve mety ranomasina tsy atahorana
amin'ny zaza ve izany, za manko te manao izany nefa za hiteraka amin'izay efa manaizana nefa mbola mazay. Ka ilay master zareo ilay izy moa amin'ny ankapobeny vehivavy amin'ny ankapobeny ny master efa ilain'olombelona daholo na vehivavy na lehilahy afaka master daholo, fa kosa tsy mahasolo ny olombelona ny master. Aleo hazava ny resaka, na impolo ary ianao i master eo dia tsy ahasolo olombelona izany mihitsy io, fa tsara kokoa izany mipetraka izany ny fanontaniana misy fiantraikany amin'ilay zaza ve atahorana amin'ny zaza ve izany ndry izao hoe bevoka izany ndry eto izao dia master ndry tsy tokony indry intsony izany no i master fa ilay bibitin-dramose no ilalao ny foron-dry eto dia mety ilay izy avy eo izay ilay master aloha satria indry efa manambady, satria indry efa manaizana. Dia tsara kokoa izany mba hoe indrisy ramose mila mankafy ilay fitiavana satria master tsy mahasolo olona mihitsy ilay izy, olona ihany no zava-dehibe amin'izy fa tsy mahasolo olona. Dia raha ohatra moa ka hoe raha ho an'ny tanora izany dia afaka manao hoe indray mandeha isan'andro, raha ohatra ka mihoatra an'izay dia tsy azo atao ilay izy satria manimba vatana, fa mbola lazaiko ihany fa tsy mahasolo olona ny master hoe matsiarotsiaro kely dia lasa indray aloha, matsiarotsiaro kely dia lasa indray aloha, inona koa ny dikan'izany, fa mba tsara mba hoe rehefa hoe amin'ny fotoana hoe sendra mety hoe tsy afa-bela anga izay ihany ilay izy, fa tsy tokony hoe isan'andro foana akory, tsy dia tsara loatra izay. Coucou eny eo, coucou salut ho anareo izay mandefa coucou salut dia coucou daholo, salut ianao ve tena minono inona ilay izy, za ve izany nipetrahan'ilay fanontaniana sa ianareo? Dia ho anareo moa izany mimetraka fanontaniana mombanahy dia isika mianakavy hifanorohevitra ny ataontsika ato dia ianareo izany no mandefa ilay izy hoe ho anahy. Dia raha ohatra ianareo ka te hinono dia minono ny foromadamo fa tsy hoe minono an'ilay anahy akory, satria tsika hifanorohevitra ny ataontsika eto. Hijery nga ianao, hijery inona ilay izy, somary mba ataovy betsabetsaka ilay lavalava kokoa izany ilay fanontaniana dia mba hoe azoazo kokoa ilay satria raha vao hoe tsy ataonareo lavalava ilay izy dia sarotra be no mandray anazy hoe ahoana ny milely. Iny dia efa maromaro ihany video nataoko izay dia mba fa misy koa fihetsiketsiky ataoko iny dia mba anjara liza, fa aleo fanao video mahakasika an'izay ihany koa dia mba hoe mahazo kokoa ny rehetrarehetra. Misy fanontaniana, est possible de discuter avec vous? Oui, misy fanontaniana mety ve raha misara toerana mivady asa no antony amam-bolana tsy mifankahita milamina ve fitiavana? Za aloha zareo ny vehivavy afaka ihany, ny vehivavy mba hoe miaritra an'ilay izy hoe lasy ramose, fa i ramose azafady betsaka ny efa hitan'ny masoko, betsaka ny efa hitan'ny masoko hoe rehefa misara toerana ny mpivady na mpifankatia fotsiny ary dia tsy maintsy midingan-draba ramose. Fa raha ohatra ka hoe azo atao dia aleo mba hoe amin'ny mampivady mivady dia aleo miaraka foana, ohatra hoe misolo toerana ramose dia afaka miaraka makany nareo roa mba hisorohana ilay tsirim-panantenana izany, satria lehilahy dia eo foana ilay tsirim-panantenana ao amin'ny lehilahy, mahery be ilay izy dia mba hialana amin'izay zavatra izay, fa tena maro ny hitako rehefa misara toerana ny mpivady dia eo amin'izay ilay korontana satria rangahy tsy mahafeno tenany, sarotra be amin'ilay lehilahy izany hoe miaina tsisy vehivavy izany fa ilay hilely foana, dia nefa rehefa mba misy vehivavy eo aminazy eo manaja anazy, mikarakara anazy, maneho fitiavana anazy, lasa indray ilay ririmba mandany andro etsy tena mahagaga sady mahavariana no mahatalanjona. Asa ina ihany no atao alisandreto kokoa ianao mba andefaso film, mba alefaso izao fa efa lany charge mantsy.
de film ina moa zany le alefa ka za ato raha tsisy filmako vidéo ange misy ireo zao efa maromaro vidéo anareo ao de mba raha ohatra nareo ka te hijery vidéo de maro le izy hoe na akory andefasako lien aloha fa andefasako lien de hoe inona le vidéo tianareo jerena de alefa amin'izay vidéo mipartageko ao mba mangataka torohevitra efficace anidina vagin anaty 2 semaines azafady iany ary ndry raha ohatra ka tiandry hoe idina zany ilay lavakory de ny dokotera manao anazy tsy misy afa-tsy ny dokotera ihany manao anazy fa tsy vitany hoe naturel zany io zareo no mandidy an'le izy de mitenitry hoe didina de zairina somary atao kelikely le izy de zay le izy vao mety raha ohatra ka hoe ho an'ny vehivavy manao césarienne eto amin'ny kibony atao de iny aloha somary teritery kokoa le lavakory satria tsy tataka le izy ho an'ny vehivavy le hoe ary amin'ny lalan-jaza no mivoaka de somary tataka ny lavakory ndry ary ambany de somary malalaka le izy fa ny ao anatiny ao de tadio tsara fa efa malalaka le izy de lavakory zany fa tsy eto amin'le tapory aty ivelany efa malalaka anao na césarienne ndry na namoaka le izy avy ato amin'ny lalan-jaza ary de mitovy ihany eo satria elastika le ao anatiny ao noho izany izaho aloha de manohy foana hoe le mandidy zany eto amintsika itsika malagasy mbola tsy ao le professionnel zany akory tsy midika hoe tsy zaza mandeha makany fa raha ohatra ka miditra amin'izay tokoa ianareo mpivady de mila mandeha makany mba manotrona eo ramose mba mijery eo mba miverify eo satria betsabetsaka nefa ohatran'izany tsy teto fa tany amin'ny tany mandroso adino tany anatiny tany le telefona fomba ahoana moa zany ny atongavan'ny telefona any anatin'ny fanaovana chirurgie de mba mila manotrona eo ramose mba courage ho madama ihany koa mila miresaka ianareo mivady koa amin'izay zavatra efa tsy hoe ndry irery akory no hiaritra trèfle eo de mba mila manomana vola ihany koa zany nareo satria somary matevidevina ihany koa vola amin'izay zavatra izay fa io zareo mbola averiko foana na lava na fohy na lava na fohy na marivo na lalina tsy izay le izy fa ny fahaizana mankafy mila mankafia ianareo roa de mety foana io fa tsisy an'izany elahy zao raha ohatra ka miandro vasika fotsiny alefa kinena eo ambony eo misy le izy oza le ry miandro fotsiny de alefasaka de zay fotsiny fa elahy na hoinina fotsiny tsy izay le izy fa miaraka ianareo roa fampitsetsi-molotra fampilela-molotra de somary mifanolotra kely mispirina kely de miovaova toerana kely de fampiresaka kely tiako beky zany ay atao an'izao indray lesy zao indray lesy tiako ndao indray rangahy ifindretrea eto ny tsara ka aza atao mafy be fa marary zany ka ay elahy indray koa zao indray ty mifampiresaka ohatr'izay mibitsibitsika moramora ohatr'izay le atao de mety le izy de mankafy ianareo roa fa raha vao tsisy zay zavatra de tsy mandeha amin'izay loany le zavatra tokony atao de io moa zany courage foana ho amin'ny maman indrindra satria indry le hoe rehefa miteraka tsy maintsy hoe vatandry miova de iny aky efa natoraly foana iny maman tsy misy olana zany hoe na de lasa ngeza indry rehefa manambady tsisy olana zany fa efa zay le lalam-piainana hoe andalovantsika vehivavy tsy maninona mihitsy zany fa efa tsy maintsy andalovana le izy de courage foana indry tsy maintsy ambony foana moraly de zay fa mankasitaka na rehetrarehetra de amin'ny manaraka indray tompoko.